Anosy-Be, tanàna malaza eto Antananarivo, noho izy ivitoeran'ny famatsiana ireo entana andavanandro maro manerana ny nosy. Efa tena mianoka tanteraka amin'ny volonandro fety ny mpivarotra eto. Miranty ety ireo karazana rindrina vita malagasy miloko amin'ny karazany maro. Miavaka tokoa ireo arindrina vita eto noho ireo habeany samihafa. Nolazainy fa misy ireo arendrina novokarina manokana mihitsy noho izao fa 80 taona ny fahaleovantena izao. Tsara ny manamarika fa mandritry ny folovolana eo no nanamboarandry zareo ireo arendrina maro izay amidy mandritry ny fetin'ny fahaleovantena. Ary ny tompony azony avy amin'ny varotra no iainany indray mandritry ny herintaona alohan'ny fety manaraka. Mianjady olana nefa reto mpanao arendriny reto manoloana ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Manahy be ny fiainam-panjifa mantsy ny varotra ny mety tsy fisian'ny fetin'ny arendrina ny 20 Jona izay fanao isa-taona no ny fisian'ny valanaretina. Eo koa ny tsy fahatongavan'ireo mpambongady avy any amin'ny faritany vokatry ny fikatoana ny faritra eto Analamanga. Na eo azan'ny olana mianjady manahoana kosa ny vidin'ny vokatra sy ny fepetra raisiny manoloana ny valanaretina. Ny vidina rendrina zany tsy miova 500 salanao tony a dia 700 na 300 fa le bibidy zany aloha ny mbola tsy ampy fanentanana angamba. Ny tsena zany aloha zao dia mbola tsy misy fa mba manantena zany zay hoe mba ampitomboana zany ny fanentanana olona amin'le fanjifanan'le arendrina vita malagasy. Fivarotana zany aloha dia hajaina ihany ny fepetra ny lazain'ny filoham-pirenena, hajaina ny ray metatra tsy mitangorongorona zay. Manana ny anjara toerany eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny arendrina noho izy noraisina ho ilo sy fahazavana ka mandrehitra ilay avim-pitiava-tanindrazana. Marina fa misy ny valanaretina izany akory tsy azakana antsika any eo ny fitiava-tanindrazana any atokantranontsika tsirairay avy any.